Atero ny fiarabana zay efa natolotra tao anatin'ny fampalalam-baovao teo tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa tao anatin'ny fandarana dinika indray no amin'izao fotoana izao. Fotoana zay andraisana vahiny resahana ny raharam-pirenena ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny ataon'ny fahitalavitra MBS sy ny onjam-peo MBS. Andriamatoa Rakotoarison Aina Nomenjanary no vahintsika amin'ity androany ity miaraban'ny monsieur Aina. Miaraba namana Germiary, miaraba antsika ny tokantrano izay manaraka ny fandarana dinika eto amin'ny fahitalavitra MBS na mivantana amin'ny fahitalavitra zany na koa amin'ny ireo fampitandavitra rehetra izay misy eto amin'izao tontolo izao. Asaina mpanajany ianao hampanaraka ny fandarana mpiain'ny radio hampanaraka ny fahitalavitra anaraka hatramin'ny farany izao resadresaka ifanaovana rahalahy izao. Izy moa dia tanora mazava ho azy raha izao fijerintsika azy zao eo ihany koa mpanaraka raharam-pirenena ary miaina ao anatina antoko politika voakolokolona antoko politika. Fantaniko voalohany ao anatina fanavaozantsika amin'izao fotoana izao monsieur Aina, ny arahantsika nahita fa ny aingan'ny tolona sy ny fitakiana teto dia avy amin'ny tanora malagasy amin'izao fotoana izao somary misambadidaka sy tsy mitovy ny fomba fijery raha hoe eo amin'izay tontolo politika eto Madagasikara zay ny firosontsika makany amin'ny fanavaozana, fa raha ho anao manokana mizotra makany amin'ny fanavaozana ve ny fitondram-panjakana sy ny firenentsika amin'izao fotoana izao? Sarotra le fanontaniana namana Germain ary zavatra hita sy tsapa tsy voa tamin'izao ihany hoe nandray anjara ny tanora amin'ny ataontsika hoe tolona ho an'ny fanavotam-pirenena. Tsy eto Madagasikara ihany io fa manerana an'izao tontolo izao. Anisan'ny manana herijika ny tanora, izay mahatanora azy. Zavatra hita sy tsapa fotsiny nefa toa manantena manavany an-danja angamba ny tanora. Hoe avy hatrany ny tolona dia ampitso dia misy zavatra miova aingana be. Zavatra tokony ho tsapan'ny tanora nefa isika tanora dia hoe mila miomana raha hiditra lalindalina kokoa misehatra amin'ny politika. Misy zavatra nahagagany rehefa teny an-kianja hoe tsy mila mpanao politika izahay. Misy antonkona tanora ny voyan'izay hevitra izay hoe tsy mila mpanao politika. Fa ny fitondrana ny firenena dia tsy misaraka mandraiky rehefa amin'ny politika. Ny tiako lazaina dia izao hoe makany amin'ilay zavatra notakiana teny an-kianja ve ny zavatra rehetra noresahana sy ny sisa. Aleo angamba tsy izany hamaly azy. Fa aleo hisintona ny sain'izay mpanaraka sy ny tanora hoe tsy mbola izao ny farany. Ambety tenina ray aman-dreny anankiray izay hoe raha mbola misy koa ny farany dia tsy foana ny fanantenana. Ny tiako lazaina dia izao hoe mety tsy mifanaraka tamin'izay nieritreretina teny an-kianja sy ao am-poniny tsirairay lalak'izorana samy manana ny heviny. Fa mbola fotoana kosa nefa izao hitondrany tsirairay ny anjara birikiny. Izany hoe toy ny any amin'ny hopitaly na any amin'ny sehatra misy ny tsirairay hoe rehefa tsy mandoto ianao dia nama manadio. Izany hoe rehefa mandray anjara ianao amin'ny politika amin'ny ankapobeny ho an'ny sohim-bonana dia efa isan'ireo manolotra biriky ho fanarenana Madagasikara. Ny tiako lazaina dia izao hoe ho an'ny olona izay ataontsika any amin'ny faritra atsimo Madagasikara, sarotra ho azy ny hiakatra any amin'ny faritra avaratra Madagasikara noho ny enti-manana. Fa tsy midika nefa izany fa tsy afaka manasoa sy mitondra fampandrosoana sy fanavaozana eo amin'ilay tanàna misy azy. Raha ho an'Antananarivo renivohitra izao 2.1 ny fokontany. Ka raha misy tanora zany 2.1 zany hoe tanora raisaky ny fokontany mitondra an'ilay tsirim-panavaozana Antananarivo renivohitra ny mandrosa. Eo amin'ny 750 eo ny commune manerana Madagasikara. Zany hoe raha misy tanora 750 miova ny commune. Ny distrika 20, ny faritra 420. Ka raha misy tanora zany 420 anatin'ny faritra mitondra n'ilay ataontsika anjara biriky ary mijoro sy samy mitondra an'ilay fanantenana dia tsy tokony tebiteby zany ny tanora hoe makany amin'ilay fanavaozana marina ve satria manino ny fanavaozana dia misy ny avy any ambony milatsaka aty ambany. Fa misy koa
ny avy aty ambany miakatra makany ambony. De hoe tena antsika le mifankahita. Tsy afaka natena lanitra de ny aty an-tanitsika kanefa ny aty an-tany le nitahaka ny any an-danitra. Zay indrindra no idirako ao anatin'le izy hoe matetika rehefa misy tolona monsieur Aina de voaresaka foana ilay hira hoe mitsangana ry tanora, ary isan'ny nanakoako zany tao anatin'ny tolona zay natao tamin'ny volana septambra teo, taorianan'izay de ohatrany nangina tanteraka ny tanora. Inona no mety ho antony mahatonga an'izay hoe tsy omena sehatra ve ilay tanora ao anatin'ny fitondrana anjara biriky ho an'ny firenena arak'izay voalazanao zay, ka lasa miraviravy tanana, sa ilay tanora mihitsy no mila fanavaozana ara-tsaina sy fikolokoloana mba ahafahany mitondra an'izay hoe anjara birikiny ho an'ny firenena zay? Hitan'ny namana Germaine, isika tsirairay avy samy hafa ny fanabeazana nomeny na ara-piangonana io na ara-piaramonina. Zany hoe iny fanabeazana iny de mandrafitra an'ilay olona manontolo ka miankina am'izay fanabeazana noraisiny no fandraisany andraikitra ho ataony rahampitso. Raha fiaramonina zany tsy zatra nampandray andraikitra na tsy nizara tamin'ny ankizy tanora hoe toy izao ny maha-olona, ny olona afaka de mandray andraikitra, de tsy misy ho azo antenainy. Antiako iaviana de hoe mitsangana ry tanora. Tsy vao tamin'ny taondasitra no hirairaina iny hira iny fa na tamin'ny hetsika fotsy aza sy ireo tolona maro teto Madagasikara. Fa lay mitsangana le tsy lay ranjanany fa mila mitsangana aloha ny ao anaty saina. Tiako lazaina de hoe lay fitsanganana ao an-tsaina dia mila mieritreritra inona no azoko atao. Tsy hoe rehefa tsy hanao an'izao ane de hoe misy manao foana io. Fa inona no azoko atao averiko ihany teo ho an'le soembonana. Firenako lay lalan-tsaina teo hoe raha misy tanora isaky ny fokontany, ny faritra, ny commune, Madagasikara manontolo ny distrika mitondra lay tsirim-panavaozana sy lay tsirim-panantenana de tsy tokony ho tonga ao an-tsaina mety fisaraham-bazana. Miraviravy tanana ve ny tanora? Mety hoe tsy miraviravy tanana angamba fa very fanambola velona. Zany hoe tsy hitany zay lalak'izorana. Satria taddio fa avan'ny antsana isika, maizikitroka no mivoaka. De tsy hoe rehefa mivoaka eo de tena hoe milamina ny rehetrarehetra, fa eo zany miaraka manorina. Zay le ambeti-tena ray aman-dreny anankiray zay mpiteny an'le fanantenana teo ihany hoe ny tonga miaraka ane ozy izy ny fanombohany. Zany hoe miaraka tonga eo zany ny rehetrarehetra. Fa lay miasa miaraka no tena fahombiazana. Zany hoe tsy hihisy fampandrosoana ho hita eto Madagasikara raha tsy miara-miasa ny rehetrarehetra. Fa eto be da be ny atao hoe kamo. De aorianan'le kamo misy fanampiny. Kamo betenda. Kamo fa misy. Zany hoe kamo mianatra, kamo miasa. Zany hoe ao amin'le akamoana zany lasa mahatonga ny olona tsy tena hijoro. Na de atao ary le hira mitsangana ry tanora, le mitsangana tsy hoe le tanany fotsiny. Fa tokony hanosika ny atom-panamanontolo hoe ahoana no ahafahako mitondra zay vitako. Isika tsy hanao tahaka ny hoe ny tompo hoe teo amin'ny fahatelo amby telopolo taolana de efa avitra zao tontolo zao. Fa kosa tokony hampatsiarintsika hoe fotoana zao an'ny tanora 20 taona hatramin'ny 5 taona hitondrana anjara biriky mafonja ary tokony hiavaka nefa am'izay anjara biriky sy andraikitra zay ny hoe samy hafa ny fietsiketsehana sy ny tena asa. Ozy izy Benjamin Franklin ny fietsiketsehana de sarindray mipika. Selfie professionnel fa ny asa de maharitra mandrakizay.
de nefa raha mijery ny zava-misy eto Madagasikara tsika misy aina ny tanora no betsaka indrindra tafiditra ao anatin'izay zavatra resahanao zay fa ny tiako anontanianao hoe inona no mahasamihafa satria nenga tam'izay hoe tsy mila mpanao politika tsika nefa tsy afaka misaraka amin'ny resaka politika ny fitantanana raharaham-pirenena. Inona ny mahasamihafa ny hoe tanora vao taiza ao anatina antoko politika sy ny tanora miaina am'izao fotsiny nefa te hisehatra amina raharaham-pirenena sy fiainam-pirenena? Ny mahasamihafa azy dia ny fanarahana ny atao hoe fitsipika. Ny tenako zao miaina ao anatin'ny antoko politika tsy afaka manao zay danin'ny kiboko. Fa misy tondro-drotra mazava zay avy any amin'ny mpitarika tsy maintsy arahana. Zany hoe nanampy misimisy kokoa ankoatran'izay fanabeazana noratoviko teo anivon'ny fianakaviana tany am-piangonana ny fidirako tao amin'ny sehatra politika. Tsy hoe vao niditra tao amin'ny sehatra politika aho dia nahazo toerana. Tsy hoe niditra tao dia efa mahazo toerana. Indraindray mantsy ny tanora maika loatra izy. Satria tsy fanomezan-tsiny no ilay fiainana mafy. Fa nanampy ilay fitsipika iverenako ilay hoe ny tonga miaraka ny fanombohana. Zany hoe miaraka tonga ao ny mpitarika sy ny entina. Dia miaraka mamolavola hevitra miaraka mifampizara ary ny fitsipika iombonana dia ny hoe antoko anankiray, mpitondra iray ary manana ilay ataontsika hoe fitsipika anatiny. Samby voafehy fitsipika anatiny daholo. Ka iny nanampy misimisy kokoa mba ahafahana mandray andraikitra na ao anivon'ny tokantrano, na anivon'ny fiarahamonina, ny fiangonana, findrindrindra ho an'i Madagasikara. Maro anisa hoy namana Germain ny tanora. Fa maro anisa mitovy amin'ilay ao amin'ny Assemblée nationale koa. Misy maro anisa koa mantsy ao. Idirako iny rehefa avy eo ka, idirako zay tsy fantatra hoe maro anisa aniza. Aleo tsy hamaly sika. Idirako iny rehefa avy eo, idirako iny resaka Assemblée nationale iny rehefa avy eo satria isany mbola miteraka hevitra be izy io. Fa zay resaka hoe tanora sy ny tontolo politika zay no tiako valiany misy aina. Anatin'izay hoe ny tanora zany tsy tokony hipetraka ohatran'ny kristianina tsotra. Misy kristianina tsotra ny any am-piangonana. Sady tsy Dorcas izy, tsy STK izy, tsy Antily izy, tsy Fanilo izy, tsy Choraly izy, fa mpivavaka tsotra. Izy mpivavaka tsotra mety mbola tsy manao rakitra. Zany hoe tsy tokony ho zay koa ny tanora malagasy. Fa na izy tanora tena mandray andraikitra, zany hoe tsy voatery ao anatin'ny sehatra politika fa ny amin'izao reny association na ONG reny na izy koa tanora ao anatina politika. Inona mahasamihafa azy? Ny tanora mandray an-tanana no aviny dia tsy no aviny irery. Tsy misy fiainan-tsoa ho an'ny tena samy irery ho azo raha tsy miainga amin'ny fiainan-tsoa iombonana. Satria manino nateraka amin'ny fiarahamonitsika tsirairay avy. Ka raha nateraka amin'ny fiarahamonitsika dia io fiarahamonina io raha tsy kolokoloina dia ny ifahara ny faravan'ny fiarahamonina dia ianao. Zay indrindra ao anatin'izany rehetrarehetra zany tiako apetraka amin'ny mese aina alohan'ny hidirako amin'ny aloha hevitra hafa ny hoe voataiza ao anatina antoko politika, ilaina ny fitaizana ao anatina antoko politika satria voafetran'ilay resaka fitsipika. Tsy tombontsoa an'antoko fotsiny ve no hita ao anatin'izay zavatra zay mese aina satria hoe antoko politika araka le lazainao hoe voafena discipline ianao ao fa tsy fiainam-bahoaka zany. Raha zay fanazavanao zay. Tsy hoe tsy miampaka ny amin'ny fiainam-bahoaka anie. Fa ny mantoko politika ny antoko politika dia tsy maintsy hamelo maso ny ataontsika ny akianja izy. Ilay filaza matetika moa hoe ny base. Ary rehefa manao politika dia ny ambeti-tsaina sy ny eritreritra mandrakariva dia ny hoe ny andrombaka fahefana. Tsika malagasy zao eto Madagasikara tany demokratika zany hoe ny andrombaka fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana. Ka rehefa azo ilay fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana dia hita taratra tsikelikely eny amin'ilay asa ataon'ireo mpitondra sy ilay fitsipika ny ainan'izay. Zany hoe tsy misy ho averika ny tsy misy manao zay danin'ny kibony fa manaraka zay tenin'ilay ataontsika hoe lehibe ary manaja ilay fifanakaloza-kevitra ara-piralahiana. Zany hoe tsy mifamono fa samy milaza ny heviny, jerijery maritra iraisana ary mitondra izay hevitra izay ho azo iainana. Ny tena antoko politika, tena miaina tsara ny atao antoko politika
dia mikatsaka mandraikariva ny soiam-bonana. Ka raha nitoko politika tsy hikatsaka ny soiam-bonana dia tsy nitoko politika izy fa populisme. Noa ihany ny aretany anarako mandrakizay. Tsy mbola misy anarana na iza iza aresy ny anarana zany atao Jesosy na Jesosy zany. Ka tsy aritra mandrakizay zany ny anaran'ny olombelona. Tsy atsasasatratra fa tiako lazaina dia hoe ny tena antom-pisinina ny toko politika dia ny androbaka fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana fa ihany koa ny tondra ny anjara birikiny ilay ataontsika hoe vinam-piarahamonina ho azo tanterahana amin'ny vanim-potoana sy ny vaninandro misy ankehitriny. Fa raha tsy makany amin'izay soiam-bonana izay dia tsy tena mipetraka ilay mantoko politika azy fa lasa nitoko ho fitiavan-tena, ho fitiavan-tseza sy izay maro hafa mety hitondra makany amin'ny ratsy tena ratsy. Fanontaniana roa avy hatrany no apetrako aminao manoloana an'izay resaka tanora sy ny tontolo politika izay hoe inona ny mety mahatonga ny tanora ho malaina mandray andraikitra ao anatina resaka fiainam-pirenena sy ny tontolo politika eto Madagasikara. Ny faharoa, raha mijery an'ireo antoko politika eto Madagasikara aman-jatony, raha ny statistika navoaka ny ministerany aty tany farany aman-jatony ny antoko politika eto Madagasikara misy amin'izao fotoana izao. Tena mahavita ny andraikiny ve ireo antoko politika ireo arak'izay fanazavana nentinao teo izay raha mitaha amin'ny andraikitra apetraky ny firenena sy ny adidy apetraky ny firenena ary ny lalàna mifehy ny antoko politika mahantoko politika azy eto amin'ny tany repoblika ny Madagasikara. Matahotra Germain. Matahotra rahalahy maly an'ireo fanontaniana roa ireo satria sao dia misy teny mantsy hoe miana-kendry. Kanefa kosa mipetraka ny fanontaniana ho valiko ampatsorana. Ndahoary. Maninona ny hoe malaina ny tanora? Ny hoe malaina ny mety matahotra izy aloha. Mety vokatra ny tahotra. Satria izy rehetra ny tolona, izay rehetra nanao politika, rehefa tsy nahazo seza dia migadra. Rehefa tsy nahazo seza dia tsy hanasa. Tsy tebiteby ho an'ny tanora. Dia lasa matahotra izy. Ilay ataontsika hoe fampiarana ny lalàna ho an'ny antoko politika sy ny fiainana politika eto Madagasikara mety mbola andalana ny fahalavorariana. Dia matahotra ilay tanora hiditra lan-dalana kokoa amin'ilay politika. Fa eo ihany koa misy zavatra nentim-paharazana sy nentim-pahazarana. Zany hoe inona no azonao rehefa miditra ao ianao? Dia simba avy hatrany ilay herijika. Tadidrio fa ny atao hoe tanora manana herijika na ara-tsaina, na ara-panahy, na ara-piniavana. Indraindray mantsy vazovazo hoe izay ne dia ataonareo tanora mametaka afisy, manao porte-à-porte. Hoe rehefa tonga fampelezan-kevitra dia izay fotsiny anjara asan'ny tanora. Fa adinon'ny tanora. Fa iny afisy napetany iny dia nampitsiry fanantenana ao anatin'ny olom-pirenena. Tsy kely iny sao dia mieritreritra mantsy ny tanora fa hoe mametaka afisy dia hoe iny fotsiny ve ny asanay? Misy tanora nanam-paniriana dia hitondra ny afisy n'ilay candidat fa tsy lala izy. Fa ianao ny voasafidy tao anatin'ny maro hitondra ilay ataontsika hoe ilay fanevany antoko, ilay fanevan'ilay politika dia sarobidy izay ianao. Zany hoe tsy misy na iza zany, na iza ho diso anjarany amin'ny fampandrosoana ny firenena anatin'ny antoko politika. Fa malaina izy indraindraikitra satria matahotra aloha. Ny faharoa koa tsy ampy ilay ataontsika hoe arofanina. Zany tena mazava be zany teny malagasy zany. Rahalahy arofanina. Fiarovana mba tsy ho fanina zany. Ka ianao rehefa tsy misy ataontsika hoe fiarovana dia mitsirepirepy ohatra ireny miditra anatina trano ireny dia jamba. Satria tsy mahita aiza ny aleha. Tadidrio nefa ny fampianarana ataontsika hoe tanalahy. Mandroso ny telo dia miembotry ny roa. Zany hoe mijery ny any aloha izy fa mianatra ihany koa izy ny zavatra vitany hoe inona ny mety, inona ny tsy mety.
ka raha tsy misy arofanina ny tanora, tsy misy mpampita la hoe inona le tena fanabeazana politika marina, de tsy gaga isika, tsy ho gaga isika raha miraviravy tanana izy. Mety tsy ny tanana fotsiny miraviravy fa ny fanahy mihitsy. Ny fanahy no olona rahalahy. Maro anisan'ny tanora fa mifona aho, enga ane mba tsy ny tanora, maro anisa no manimba ny Madagasikara. Fony zava-dalina be zany mba afaka zavainao ve? Ka misy maro anisany eo amin'ny Assemblée nationale. Iresaka an'izay moa tsika rehefa rahalahy. Fa enga aneo mba tsy ny maro anisa, tsy ny tanora maro anisa no animba ny Madagasikara. Zany hoe rehefa tsy mandoto de namany ny manadio. Aleo zany mahita tanora mipetraka amin'ny lamina tsara, toy izay mahita tanora manimba ny Madagasikara. Madagasikara ne tsy manana fa tsy Madagasikara tsika Germain. Tena zalofo. Zomandro any misy an'ilay degré navoaka ny fitondrana iny hoe manao akanjo gasy. Fa ankoatra ny fitafy tena resy lahatra fa gasy. Tsy haiko hoe hatraiza no fitiavana rahalahy zany hoe malagasy zany. Fa vao miteny hoe malagasy ao Madagasikara, tena Germain ohatrany hoe misy fiatanam-po lalina ny anatiko any hoe zany ara angaha. Misy ny maniry teo gasy fa tsy tanteraka. Misy malagasy indray te hiala eto Madagasikara satria hoe tsisy ninina intsony eto. Misy mpanoratra izay dia zao no lazainy. Rehefa tonga any ivelany ozy izy sika dia ny fiantso antsika dia hoe mpitso-ponenana. Immigrant. Fa ny vazaha tonga aty amintsika dia hoe investisseur. Samihafa be zany Samihafa be zany. Isika ozy rehefa tonga any aminy mipetraka dia inona ny anaran'ny toerana misy antsika? Ghetto. Ghetto zany rehefa mianira ny Elvis Presley tsika ghetto zany. Fa ny anazy iny quartier résidentiel. Mampametra-panontaniana zany rahalahy. Dia mbola tiatsika ve ny aina zany? Maninona ny tsy hoasoavintsika ty firenentsika? Maninona ny tsy hitondra anjara-birikintsika tsika tanora? Na hiteny amin'ny namantsika fotsiny hoe aza nareo nafaky eo. Zay ne dia efa izy. Tsika tsy hoe andeha hitady volamena ohatry ty. Ka. Le fiainanao tsotra andavanandro, ataovy miavaka, mba ahitany manodidina fa azo ataony manova nyty Madagasikara ty. Manova nyty Madagasikara ty dia ny fandraisan'ny tanora tsirairay avy anjara satria izy maro anisa. Ka matoa zany nito me milasaka dia ny maro anisa anisan'ny mandasaka nito. Eo amin'ilay resaka antoko politika. Amin'ilay resaka antoko politika dia hoe ny soa atao namana Germain le venam-bola fa ny ratsy atao loza miantona. Ka raha samy manasoa ny misy azy tsirairay avy ny antoko politika, zato mahery ianao teo. Kely ny sisy zany dia distrika, isan'ny distrika. 20 ny distrika. Ka raha maka distrika rary avy zany le antoko politika, samy manasoa an'ilay distrika. Hatraiza ny fampandrosoana sy ny fandrosoana Madagasikara. Tsy mitady zavatra lavitra tsika, zavatra afaka atao zany. Dia mety teny inona indray zany no anjara andraikitry ny fanjakana. Ny fanjakana ny toy ny reny manafisafo ny zanany izy fa mety mikapoka ihany koa izy. Zany hoe raha samy mitondra ny anjara birikiny satria amin'ilay antoko politika zato ny tsy ny antoko politika rehetra no hahazo fanjakana. Satria miankina amin'ny ento-manana. Manao politika tsisy vola koa tsy tafavoaka raha aty amin'ny tany andalam-pandrosoana. Fa nefa afaka mitondra fampandrosoana izy na bitika aza satria ny erikerika matondra drano eo amin'ny fiarahamonina misy azy. Na amin'io tsy fandriam-pahalemana io fotsiny. Raha ny antoko politika zany no mitondra ny anjara birikiny, ny antoko politika rehetra rehetra miara-mientana, tsy voatery ny fandriam-pahalemana irery ihany, ny fanabeazana, ny fahasalamana. Dia mino isika fa ho any amin'ilay tena fiarahamonina tena ataontsika hoe manaja ny rariny, ny marina, ny hitsiny
ny fiarahamonina malagasy. Efa ny somary natsidika koa teny ilay resaka tsy fandriam-pahalemana fa amin'izao fotoana izao tena somary manahirana mijery ny zava-misy eto Madagasikara tonga hatrany amina resaka famonoana feno abibiana. Etsy andaniny ihany koa ny zavatra mitranga any anatin'ny fiarahamonina, ny tondromolotra tonga hatrany amina resaka fitsaram-bahoaka. Iny moa zany efa nazavain'ny ministry ny fitsarana hoe voararan'ny lalàna ny fanaovana fitsaram-bahoaka fa hatreto manahoana ny fahitany monsieur Aina ny fandraisana andraikitra sy ny zavatra mitranga eto Madagasikara ka mahatonga an'izao olana mitranga satria taorian'ny fitondrana fanavaozana zany hoe nanomboka ny fankalazana ny 24 volana Jiona teo no tena tsikatra hoe nirongatra izay tsy izy izay resaka tsy fandriam-pahalemana zay, tsy resaka tsy fandriam-pahalemana tsotra fa tonga hatrany amina resaka von'olona mahatsiravina sy fanaovana sorona ary fakana maso sy ny maro samihafa. Monsieur Aina, atao tompoko. Mampalahelo namana Germain ny zava-misy lasa kolotsain'ny fahafatesana no tiany malagasy hiainana, lasa ty faty raha malagasy ankehitriny raha ny firan-kevitra sy ny lalan-tsaina ny ainan'ny taloha dia ny hoe raha maty aho matesa ravana, raha maty raha havana matesa raha omby. Fa ankehitriny lasa liana amina fahafatesana amin'ny malagasy. Tô rava, miarava ary hiarava ny kolotsain'ny malagasy. Tô adinony hoe velona iray trano, maty iray fasana. Toy ny reny ataontsika hoe landy boatavo reny tsika ka raha fitorina dia fototra iray ihany. Zany hoe rehefa rava ny kolotsaina, ilay fikajiana ny maha-olona, ny aina, dia any amin'iny ataontsika hoe fifamonoana iny zany. Lasa fitsaram-bahoaka, lasa tondromolotra ka na marina na tsy marina dia hiara ny erisetra mety ho manatsiny fa mety koa ny tsy manatsiny. Aiza ho aiza ankehitriny ny ataontsika hoe tsy fandriam-pahalemana dia iverenako ilay izy teo tsy olona avy Meksika mihitsy ny andeha hamono aty Madagasikara fa malagasy mamono malagasy, na ankolaka na mivantana. Zany hoe matoa zany misy malagasy very, tsy ataoko hoe olona olona matsy dia amaivanina fa malagasy. Matoa misy malagasy very, matoa misy malagasy alana ny masony, matoa misy malagasy vonoina amin'ny feno abibiana dia satria malagasy mamono malagasy. Io tsy hoe malagasy tonga eto andrano dia tonga dia lasa ny Amerika indray rapitso fa ety ihany io. Ka ahoana moa zany tsy ahitana an'io? Ny ratsy namana Germain dia tsy aharitra manjak'izay, ary tsy mbola nisy ratsy na resin'ny tsara ka mina raha vadika ary le sara hamafy soa ny tsara sika, zany hoe hifampiaro, malagasy mifampiaro dia ho fantatra ny hoe izy taloha ne zany ataontsika hoe dina izany, dina pokon'olona mafy ary tsy mierina akory ny andro dia efa fantatra hoe ianona no nanao. Tsy misy mihitsy dahalo andeha hanafika tanàna iray ka tsy misy dahalo fantatra le dahalo hanafika ao anatin'le tanàna, satria na ny vavahady fidirana na ny vavahady ivoahana dia tsy maintsy misy manome avatsy nareo miditra atsy amin'ny rianina. Zany hoe fantatra fa ny fiara-mientana rehetra satria zo fototra ny fandriam-pahalemana, tsy aitraitra io io zany tsy hoe tsy atin'akanjo io fa tena akanjo mafana. Zany hoe raha tsy mihaino anatina fandriam-pahalemana anie isika dia tsy afaka mamokatra. Fa le ray aman-dreny anankiray izay ihany taloha fony izy nitondra. Matory eny an-tokotany zahay tsy nisy naninona. Ny omby mirenireny eran'ny tanàna tsy misy maninona. Zany hoe
tsy hoe tsy azo iverina intsony, tsy azo iverenana intsony zany. Afaka atao zany, afaka iverenana zany, fa anjarany tsirairay no misafidy hoe iaino anatin'ny kolotsain'ny fahafatesana izy sa andingana aneo ka ho any amin'ny kolotsain'ny fahavelomana de ny fihavanana, fanajana ny aina, ny rariny, ny hitsiny ary ny marina. Da idirantsika ilay resaka Assemblée nationale mbola isan'ny ady hevitra be hatreto izy io monsieur Aina, be dia be moa zany misy antompona tanora zany tonga de miteny mihitsy hoe ndao ravana io satria tsy mitondra tombotsoa fa ho an'ny monsieur Aina misy ny maro anisa arak'ilay lazainao izay miara-dalana amin'ny fitondrana fanavaozana amin'izao fotoana izao. Manahoana ny fahitanao lay izy tokony ilaina ve ny firosoana amin'ny fandravana ny anteny miera-pirenena sa tsy ilaina? Raha mandravitsika inona no tombotsoa ho azon'ny firenena, raha tsy mandravitsika inona ny tombotsoa ho azon'ny firenena? Mafy be zany fanontaniana zany ny namana Germain ary toy ny hoe miroso maty ray be, miembotra maty reny be satria ny antoko politika misy azy zao dia anisany manana solombavam-bahoaka ao amin'ny anteny miera-pirenena. Eto zany na miteny eny na miteny tsy dia tratra ny torabato avy any an-danitra mandraika hariva. Fa zao ny itondrako azy hoe ny asa vita ny fampitsarana. Na maro anisa ary ny manohana ny fitondrana satria mpanao lalàna izy ireo. Ho avy ny fivoriana afaka volana vitsivitsy de ny asa ho ataon'izy ireo no hitsarany, mety tsy izao sy anao ny hitsara azy fa ny tantara hoe fony izahay tao amin'ny anteny miera-pirenena tamin'ny andron'ny fanavaozana, zao ny tsara nataonay, zao ny adalàna nataonay. Tsy tena hoe ravana na tsy ravana satria iza moa ao no manana fahefana andrava azy ireo na manana fahefana tsy andrava azy ireo, fa ny soa atao levenam-bola ary ny asa no amantarana ny olona ka tokony hiasa tsara ny anteny miera-pirenena, tokony hiasa mafy ny anteny miera-pirenena mba ahafahan'ny malagasy isam-batan'olona misitraka ny lalàna izay manafaka azy amin'ny geza ny fahantrana. Ny lalàna tokony hanafaka ka ny ady iombonantsika rehetra ny namana Germain dia ny ady amin'ny fahantrana. Ka io ataontsika hoe institution anankiray io dia tokony handray anjara mavitsika miaraka amin'ny rehetra amin'ny ady amin'ny fahantrana. Solombavam-bahoaka izy. Karaha zao zany vahoaka, olom-pirenena mona, tena mona, tsy miteny. Ahoana moa zany ny azahoan'ilay solombavam-bahoaka zavatra tiako lazaina? Raha tsy mitondra mpandika teny izy. Fa tokony ho jeren'ny solombavam-bahoaka ny rehetrarehetra, ny olom-pirenena rehetrarehetra. Na olona miaso io, na tsy miaso, na kilemaina io, na inona toerana misy azy. Mba tena hitondra ny feon'ny vahoaka izy. Tsy ho an'ny tenany, fa ho an'ny rehetrarehetra. Amin'izay fotoana izay ilay teny hoe maro anisy, tsy ampiororo. Sao dia ho arodany reto zay. Sao dia hisy an'izao, sao dia hisy an'izao. Ny sao dia hisy malagasy mantsy indray tsy manampy antsika andeha lavidavitra kokoa. Aleo izy eo, aleo izy ravana, aleo izy tsy ravana. Ny asa vita ny fampitsarana. Zany hoe rehefa tena tonga saina ny tsirairay fa tsy hanao izay daniny kibony fa iaino ny feon'ny fieritreretany dia voadona ny fony, hieritreritra ny sainy ary asa ny tanany ho an'ny soa iombonana. Fa raha resaka etika politika sy déontologie politika no resahantsika amin'ny rahalahy eto, azo eritreretana ve zany hoe solombavam-bahoaka avy manohana fitondrana dia rehefa avy eo mivadika indray satria rehefa mivadika ilay fitondram-panjakana azo antoka ve ny solombavam-bahoaka tahaka an'izay? No hoe azo antoka ve? Eny e, ianao mantsy na voataiza ao anatina antoko politika
de mino aho fa manaraka tsara ny etika sy déontolojian'ilay antoko politika misy anao. Hitany rahalahy tsy nalala antoko politika aloha fa tsy nantoko politika misy ahy. Ary raha handray andro tsy hanao politika intsony aho de tsy hitady antoko politika hafa aho. Satria le anaran'le antoko politika misy any hoe tsika i Madagasikara. Ka tsy misy anarana angamba hoy aho ambony lavitra noho izany. Zay rehetra teo mety hoe zay rehetra miaraka amin'ny olona zany no arahana. Fa io antoko raha hoe tsika i Madagasikara. Zay no atao hoe resy lahatra fa malagasy. Ny etika politika sy ny sisa ahoana mety azo eritreretina hoe olona nanohana ny anina de mivadika tsy amin'ny anina. Mahamenatra zany. Tsy 48 heures akory nge monsieur aina le izy. Fa voarava androany lay fitondrana de manao fanambarana eny ampitsiny hoe zay miaraka amin'ilay fitondrana fanavozana indray. Mahamenatra zany. Satria raha mijeritsika ny any ivelany fidèle. Zany hoe rehefa ity de ity, rehefa tsy ity de tsisy. Ny antony io ne tsy mitsinjara tsara lay ataontsika hoe zavatra azo. Fa raha mitsinjara tsara ny vokatra azo, na aiza faritra eto Madagasikara, na inona sy ampiarina misy ny tsirairay, de miameny zay ataontsika hoe fitiavatena zay. Fitiavatena mantsy zany. Ka rehefa tia tena ny olona de izy io tsy mivadika palitao. Why? Tsisy olona mivadika palitao zany rahalahy. Ny palitao dia iny zao mialatsiny manao any ohatra mainty zao iny palitao anao iny. De mainty foana iny palitao anao iny. Zany hoe iny palitao anao iny iny le zavatra tianao. Mety ho vola io. Mety ho na inona le politika zany. Fa ny toerana ahitanao an'iny palitao anao iny fotsiny miovaova. Tsisy mivadika zany, tsisy mivadika palitao anao. Fa aiza ny ahitako an'le palitaoko? Zay io. Aiza ny ahitako an'le volako? Aiza ny ahitako an'le sezako? Aiza ny ahitako an'ilay fahefako? Aiza ny ahitako ny arenako? Fa ny palitao ihany. Ka raha tatsy amin'ilay anankiray ny ahitako ny palitaoko de makany aho. Lasa ato indray le palitaoko de makany aho. Zany hoe ny positionko ny miovaova fa ny palitaoko ihany. Ka tsy hisy ho antenaina ho azo am'izay zavatra hoe palitao no mahatonga azo eo. Anohatra ny ilazako. Fa ny tena politika marina de politika tokony ho any amin'ilay ataontsika hoe fikatsahana ny soiombonana mba hananako ny fiainantsoa ho ahy. Ka tsy za rery zany ny azo fiainantsoa fa izy ny rehetrarehetra. Rahalahy Germain ohatran'ny tsikaritro tany Akaramalazy ianareo tamin'ny herinandro lasa zay. Fa ianao angamba mahita tsara ny fiainan'ny malagasy toantsika any. Ny hafalian'izy ireo rehefa hitako any amin'ny sary eny tao fahitalavitra MBS mitazona ny rano olympique. Rano fisotro madio. Ministera amintsika ministeran'ny rano fa tsy hoe ministeran'ny rano fisotro madio. Ministeran'ny rano. Ny 3.valopolo isanjato ny vatan'olombelona nefa rano. Fa rano iny no sotroin'ny malagasy toantsika. Ny tiako lazaina dia ny hoe mbola tsy ravana nga Madagasikara. Na dia efa ny ray aman-dreny deba moa ny teny hoe efa mandoalaka tsika efa misaka amin'ny kibony. Fa tsy tokony hakivy zany mety hanohatra rehetra tena efa mijaly tsika. Fa tokony voamaiza hananantsika hery. Vahoaka Israely nefa 100 taona ny voazanaka tany Egypte. Efa 100 taona. Tsika vao 40 taona teto. Miaritra. Efa 100 analana 40. Tsy voazanaka. Fa mpitondra mety tsy fantany inona ny laharam-pahamehana. Zany hoe azontsika atao
no mitondra makany amin'ny tena fanovana sy fanavaozana. Zany hoe rehefa miaina ny etika politika ny tsirairay, ny fiainana ny etika politika namana Germain dia tsotra fotsiny. Fa endrena no miala rehefa tsy misy aboaka. Zay ny ramaly eo. Rehefa tsy hitanao zany fa napetraka amin'ny natoerana anankiray ianao, na olom-boafidy na olom-boatendry, ka hitanao fa mety manohitohina lay ataontsika hoe soembonana, na mety tsy ho vitanao ny mitondra lay anjara biriky ho any amin'ny soembonana, dia satria taratasy no nanendrena, dia fa endrena no miala. Fa firifiry moa samy ala. Rehefa hita fa tsy tafavoaka satria le palitao. Le palitao no mahatonga azy. Aiza le palitao koa iny e? Dia mbola mitady an'iny. Mitady an'iny izy. Ary rehefa hita iny dia tsy hita tsony izy a. Betsaka le izay hita teny an-kianja zay namana Germain. Fa noho ny nahazo palitao, na hitanao mivantana eto ary izy ohatrany tsy fantany zany ianao. Tsy maninona zany. Toerana ifandimbiasany eo, fa ny asa vita ny fampitsarana. Samy ho tsarainy tantara eto tsika. Na iza, na iza. Ny tompo iny efa vitany. Ataoko any ohatra mba ahitany olona hoe 13 taona efa avitra zao tontolo zao. Fa noahy. Iny anjara biriky. Afaka entiko ho an'ny misy aho. Za mety tsy havita hitondra anjara biriky ho an'ny malagasy rehetra. Na ny enta-manana ary tsy ampy. Na ny saina aza marefo. Fa eo amin'ny fokontany misy aho, inona mety ho anjara biriky azoko etiko. Amaranao ka an'izay resaka etika politika izay a, ny miovaova dia tsy hijanona, tsy hiovaova. Miovaova foana. Ianao nga efa nahita tanàna tsy miovaova. Fa niova maitso izy satria maitso. Mety ho saritany. Dia napisaka izy tsy niova. Niova izy ka. Satria manino? Tady an'ilay palitaony izy. Miovaova izy. Noho izany a, rehefa miova izy androany, dia efa manantena zany ianao hiova rahampitso. Dia izay moa le tanora lasa malaina, lasa leo politika. Satria manino? Le mpanao politika tady palitao. Aiza le palitao ako? Fa tsy misintona ny rehetrarehetra ho any amin'ilay tena fiainan-tsoa iombonana. Toy izy Emilson Daniel Andriamalala hoe ny malagasy ny eo izy tsy mifampisintona mba ho any amin'ilay fiavaozana, ho any amin'ilay tena fampandrosoana, ho any amin'ilay tena ataontsika hoe fiainana miara-tsambatra. Fa raha eny ambony ozy izy le olona, dia istominy, tsy hoe izy niakatra eo, fa istominy mba hitovy aminy. Zany hoe, raha mbola izay zany le izy. Toy izy Nietzsche hoe éternel recommencement. Ny eo ihany, ny eo. Vola kakafitra, ka tonga kodiaran-tsarety, leo ambony lasa ambany, eo, tsy hita hoe naninona. Ny hoe maka izy, fa tokony rehefa tena iaina ny mpanao politika rehetrarehetra ny etika politika. Tsy hoe akory hoe ny fisolelana ihany. Misy mantsy misolelaka mihitsy. Iara-mahitsy zany ka. Iara-mahitsy zany. Misy ndraindray gagy ianao hoe dia ahoana ny ahafahany zany mivoaka eo amin'ny vavany. Nefa fahendren-drazana ary avadi-badio impito ny lela vao miteny. Fa misy ny zavatra efa hita fa mainty. Dia hoe fotsy io. Fa tsy hampianatra politika aho. Fa ny tiako lazaina hoe ny fitsipika. Raha antoko politika tena nampianatra ny mpikambana atao aminy sy izay mitantanao aminy tena fitsipika politika, dia ho any amin'ny politika mahomby izy. Izay indrindra nidirako kely ao anatin'ilay resaka zavatra nitranga tao anatin'ny 12 taona izay, raha mijery ny tantara ny antoko tiako i Madagasikara, izay antoko misy anao ohatran'ny hoe mipetraka foana ilay antoko. Na dia misy aza reny zavatra nitranga tamin'ny taona 2004 reny. Be dia be ny antoko politika eto Madagasikara, vao miala eo anatin'ny fitondrana dia tsy tazana intsony. Mivadika ny mpanaraka, miova ny olom-boafidy sy ny solombavam-bahoaka, ny olom-boatendry tao anatiny tamin'izany fotoana izany, miova palitao mitady an'ilay palitao arak'izay resanao zay. Fa ny zavatra tsikatro mese aina, mijanona foana
io anarana ny tokotiko Madagasikara io hatramin'izao firy taona tsy nateo amin'ny fitondrana ny antoko tiko Madagasikara, mbola mipetraka zany anarana marika ravalomanana zany raha mandeha ianao eny anatin'ny fiarahamonina, mbola mipetraka nanohitra foana tao anatin'ny 4 taona ary nijoro ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny anarana ny tokotiko Madagasikara, fa tsy tahaka an'ilay leny resahako teo hoe vao niova ny fitondrana dia nivadika nanaraka ny fitondrana fanavaozana na ilay anarana ny indraindraina tamin'izay fotoan'izay aza lasa tsy tazana tsony aty amin'ny fotoana aty fa lasa hoe zay miaraka amin'ny fanavaozana. Inona sy manahoana ny fomba fitaizananareo ao anatin'io antoko politika io ka mampetraka an'ilay anarana antoko politika sy ny etika arak'izay resantsika amin'ny rahalahy zay? Ny filoha Marc Ravalomanana mametraka an'ilay ataontsika hoe fitantanana mafy politika mahomby. Manana leadership hafa sy miavaka izy, ary ny azy zavatra iainany sy azo iainany no ampitainy. Ny tiako lazaina dia zao hoe mijoro izy, mampita hafatra izy, mampianatra izy, mananatra izy, manome hevitra izy dia zavatra fantany fa azo atao. Tsy olona fitsapatsapana zany izy. Hoe inona ty? Rehefa tsy avy aty dia by. Tsy zay ka. Fa resy lahatra izy, ary miaino izy, maka hevitra izy, dia manapa-kevitra izy. Fa olo fanantenana sy finoana ihany koa ny filoha Marc Ravalomanana. Mino fotsiny ihany izy. 24 taona tsy teo amin'ny fitondrana. Raha ankizy vao teraka anie zany efa mety efa ho kilasy famarana. Fa maninona no mbola eo? Ozy izy Joel hoe c'est du Joel, mbola mijoro. Zay le fandarana fampimezana nataony tao amin'ny tany Paris hoe mbola mijoro. Maninona no mbola mijoro ny antokotiko Madagasikara? Satria ny fampianarana nentina sy entin'ny filoha Marc Ravalomanana, discipline du parti. Zany hoe tsy misy afaka anapanapa-kevitra irery raha tsy misy zavatra iarahana. Ary tsy maintsy mipitarika no manome an'ilay ataontsika hoe tondrozotra. Inona indray ny consigne amin'ity dia makany rehetrarehetra. Inona indray amin'ity dia makaty ny rehetrarehetra. Rehefa tsy miombona dia maninona? Rava ho azy. Zany hoe le asa ao an'ekipa. Finona koa mamafy an'ilay ataontsika eo antokontsika Madagasikara. Lay base. Ny base ny hatrany fokotany any. Fokotany. Fokotany, ny commune, ny district, ny faritra, ny national. Zay le tiako tenenina teo hoe ny antoko politika tena antoko politika tokony hita taratra amin'ny rehetrarehetra any. Mety hoe mafy zany antokontsika Madagasikara zany. Fa tsy afaka misaraka amin'ny filoha Marc Ravalomanana ny antokontsika Madagasikara. Fa tsy afaka misaraka amin'ny koa ireo ratsa mangaika. Ireo mpitarika zany mateo eo. Dia satria ny antoko dia ny filoha Marc Ravalomanana. Ireo le toko telo mahamasana andro ny antoko. Zany hoe izaho tsy afaka hiasa irery raha tsy eo aloha ny antoko ary tsy eo ny filoha. Zany hoe zay le toko telo mahamasana andro. Ka tsy afaka ho masaka ny vary ketriketrehana raha tsy toko loha anankitelo. Zany hoe mila miasa miaraka zany. Ary tsy manandrakandra hoy aho fa mijery mandrakariva ny hoe ho an'ny rehetra ve zany. Satria le anarana ny hoe tsy isika rehetra manohana ny Marc Ravalomanana. Fa tiako i Madagasikara. Ka raha tianao Madagasikara dia tsy hanimba ny Madagasikara zany. Ary raha tianao i Madagasikara tsy hanimba ny vahoaka malagasy zany. Misy ny teny hoe lalana tsy azo hohanina. Eny tsy azo hohanina ny lalana. Fa tsy afaka ho tonga any amin'ny toerana izay tokony hatongavana ny vokatra raha tsy misy lalana. Marary raha miala 20 kilometatra fotsiny dia efa lalan-tany. Eto Antananarivo ohatra. Efa miditra any ambanivohitra antsika.
fa raha marary mafy avy any sahirana. sahirana. Ny tiako haviana dia zao hoe ankoatran'ilay fitsipika lay fomba fitariana leadership, lay finoana sy lay fanantenana dia ny fahamarinana. Mila miaina ny fahamarinana, fa mila miaina koa ny fahamasinana. Ny marina sy ny masina tsy maintsy miaraka. Satria manao na ny hiram-pirenentsika ary tahiry tanindrazanay malala. Zany hoe rehefa tena iaina antsika zany na io hiram-pirenena fotsiny dia afaka miaina ilay tena politika antsika. Ao anatin'izay rehetra rehetra izay namana Germain ny antokontsika io Madagasikara matoa mbola eo mbola mijoro. Dia satria mbola manana Ary mbola matanjaka. Ary mbola matanjaka. Zavatra tsapy zany ka. Ary mety hoe mbola atahorana. Satria miombina dia miara-miasa. Na anatina fotoana fohy ny hafainganam-pandeha, rapidité sy ny anticipation. Reo ny clé politika ao anatin'ny antokontsika io Madagasikara. Aingana. Rehefa misy zavatra mitranga tonga dia inona ny atao? Satria aleo aloha hoany. Fa inona koa? Mi-anticiper. Tsy hoe efa rava ny trano, vao atao vao mafy ny fototra, fa atao vao mafy ny fototra mba ho mafy ny trano. Dia ndao dia taritoka ary misy aina hoe manoloana an'ilay fampiresahana sy fiarahana izy telo mirahalahy izay filoham-pirenena teo aloha sy ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao. Tena ilain'ny firenena ve ilay izy? Ary inona mety ho tombontsoan'i Madagasikara amin'ireny zavatra ireny? Mahitsy be ilay fanontaniana fa miala tsiny indrindra. Hoe tena ilain'ny firenena ve? Manao ahoana ny fahitana an'ireny zava-misy? Satria samy manana ny antoko politika ny mantsy ireo olona hitantsika ireo. Tsy fantatra moa zany ity vaovao ity hoe hanangana antoko politika koa sa manao ahoana fa resaka efa mandeha daholo zany any ambadika any amin'izao fotoana izao. Fahasoavana aloha ireny. Hoe afaka mifampiresaka ilay ataontsika hoe génération. Génération filoha Marc Ravalomanana ambony be ny PIB a Madagasikara. Rehefa eo nandalo teteza mita tonga ny filoha Rajaona Romampianina fa tonga taty amin'ny fanavaozana. Zany hoe misy génération anankitelo vonona hiresaka mandatabatra. Ilay latabatra fotsiny tsy fantatro. Boribory sa lavalava sa karikary. Lavalava sa raha boribory mantsy izy mampatahotra satria tsisy fiafarany. Mitikodina fotsiny ao. Fa raha zorony efatra izy dia voafehy tsara hoe inona ny rariny, inona ny hitsiny, inona ny marina, inona ny sohiombonana. Ny tiako lazaina dia zao hoe endrika anankiray iny hevitra ito anehoan'izy telo amin'ny rahalahy mianaka fa azo atao ny mifampiresaka. Amin'ny fotony, amina saina ataontsika hoe afaka mandinika tanteraka ary mikatsaka tsy ny soan'izy telo amin'ny rahalahy ireny fa ho ansoany rehetra. Ny andro sisa ianako aloha izy ny filoha Marc Ravalomanana dia anasoavako ny vahoaka malagasy. Zany hoe efa izay ny azy. Izy telo amin'ny rahalahy miombina. Mino sy mahatoky aho fa hikatsaka izay mahasoa ny rehetra rehetra. Ho ray aman-dreny, ho fanilo manazava ny lalako ambany. Fampianatra ihany koa ho antsika tanora ny tena fanaovana politika marina. Zany hoe tsy politika amin'ny fiatsaram-belatsy. Mantsy ho tsarain'ny karatra eo zany. Tsy ho politika amin'ny fiatsaram-belatsy fa ho tena politika mikatsaka ilay ataontsika hoe ny fanandratana ny Madagasikara amin'ny maha izy azy. Na ara-kolotsaina, na ara-ekonomika, na ara-sosialy amin'ny sehatra rehetra rehetra. Zany hoe vao manomboka izy iny. Herinandro, ny aolana ve, ny arahana, nakasarotra ny fampiresaka tsy afaka atao dia hamarsitsika taona manontolo.
fa mandeha tsikelikely. Ary raha zay fandehanana tsikelikely zay mino somatoky aho fa samy hitady ny mpanao politika rehetra. Satria tamin'ny lohatenin'ny gazety Androany zao any amin'ny midi Madagasikara hoe manao toy vakana ny mpanao politika rehetra na mankany Avoloa na mankany Ambotsoroatra miaona, mifampiresaka sy mifampidinika mba ho tena tombontsoa ny rehetrarehetra. Sarotra nefa ny hoe ampifalifaly ny rehetrarehetra. Ny 3 tapitrisa malagasy mety mihoatra mety miena fa mora ny mitady vahaolana ho an'ny rehetrarehetra. Nahoana? Ny ombiny namana Germain efa tany amin'ny ataontsika hoe 2 taona mialohan'i Jesoa Kristy nefa nahitany ny ataontsika hoe omby. Efa hatramin'izay moa zany ny omby efa teo fa biby fiompy talohan'ny olombelona ny omby. Ny mofo dopaina taty amin'ny taona 910 talohan'ny Kristy vao nahitana ny mofo dopaina. Fa vinona nisy ny sandwich, mofo sy hena. Ny glasy 2 taona mialohan'i Kristy efa nisy ny glasy. Fa 3 taona latsaka zay vao nisy ny cornet. Zay zany vao ingo glasy misy cornet. Tany amin'ny taona 810 tany nefa nisy reny atao hoe chasse d'eau reny. Fa 1700 mahery tany nisy ny chasse d'eau. Fa taty amin'ny 520 sy 710 vao nisy ny papier toilette, papier hygiénique. Ny tiako hisintomana ny saina dia ny hoe efa eo daholo ny zavatra rehetrarehetra. Na ny olana na ny vahaolana. Ny vahaolana ho Madagasikara tsy any an-danitra. Za aloha tsy hoe tsy mino fa nisy reny vavaka natao teo amin'ny Parvis reny. Dia tsy nitohizana tsonga ilay vavaka. Sa efa ampy ny vavaka iny. Mijanona tamin'iny fotsiny. Tsy fantatro. Misy ny ataon'ny FFKM hoe ndao hivavaka isakarivotsika e. Le izy kosa nge tsy voatery hoe vavahana goavana be ohatran'ireny ry monsieur Ainy. Dia eo amin'izay tsika hoe misy ny vavaka iny. Fa ny vavaka sy ny asa tsy maintsy miaraka. Na hivavaka eo foana ary zany ka tsy miasa. Dia tsisy fanafana. Ny tiako lazaina dia zao hoe ny vavaka hanampy antsika hanana hery hiatrena an'le asa. Fa efa eo iaho ny vahaolana. Fa eo akaiky koa le olana. Fa ny ahafahana mampifandray an'le olana sy le vahaolana lalandavitra be. Nefa zavatra eo ihany. Zay miteneko zao mofo dopaina sy ny omby efa samy teo. Fa efa ela zay vao hoe ay mety atao sandwich ty. Glasy ny cornet betsaka. Ny tiako lazaina namana Germain dia zao hoe efa eo daholo. Fa ilay firerasana izy telo mirahalahy sy ny antoko politika rehetra, zay mpitarika rehetra, manao toy vakana mifampiresaka, dia tokony zavatra anankiray no ao an-tsaina. Tsy ny seza, tsy ny zarazara ao anjakana, satria raha izay dia mety hiverina amin'ny politika ny Thomas Hobbes tsika. Loi du plus fort. L'homme est un loup pour l'homme. Ipidio ho an'ny olona ny olona. Fa mba hisy fifanarahana ara-tsosialy, contrat social, Jean-Jacques Rousseau, mafimafy kokoa izay mety amin'ny fari-piainana sy ny fiainana malagasy. Zany hoe malagasy mifampiaino, mifampiresaka, ka afaka mitondra ny tena anjara-birikiny ho an'ny sohim-bony. Zany hoe tsy fifampiresahana, fifampiresahana zany. Ny tokony hisy amin'izy telo mirahalahy, fa fifampiresahana hitondra vokatra. Makany amin'ny tsaratsara kokoa. Tsy andro manavany an-danitra sika hoe vonjeo hoe zay ry Andriamanitra fa mijaly ny nosinay ny taninay. Fa ampio izahay
satria nanao ny tsy ambinina iantrao fahavalory. Eny ary resaka rafitra vetivety fotsiny misy ena raha mba sitraka ao am'izao fotoana zao isan'ny miteraka adihevitra be indrindra fa ho antsika samy tanora, tena ny tanora moa zany mivoy azy an'ity resaka état fédéral, état unitaire, tsy fantatra intsony fa ho anao manokana inona ny rafitra mety ho an'ny Madagasikara? Inona ny rafitra mety ho an'ny Madagasikara? Ty le fanontaniana teo zany namana Germain, oravana ve sa tsy oravana? Fa zao angamba e, tanora avy amin'ny antoko-tiko Madagasikara aho ny rainy be zany ataontsika hoe ny rainy, tsy ray be ny rainy a, ny rainy zany ataontsika hoe région zany a, de ny filoha Marc Ravalomanana. Zany hoe ireo faritra misy ireo a efa ampy mitondra ny fanasoavana ho an'ny isam-batan'olona any amin'le faritra misy azy tsirairay. Tonga de azoko avy hatrany tianao lazaina hoe état unitaire décentralisé. Zay le izy, état unitaire décentralisé, fa mamevana kokoa ny région. Tsiko lazaina de zao hoe tsy lay constitution 2010 tsy lalam-panorenana folo sy roa arivo fa lay noetry ny andriamatoa filoha Marc Ravalomanana de mazava tsara amin'ny article momba ny ataontsika région hoe fidina ny mpitarika eny amin'ny faritra no mifidy azy. Zany hoe raha faritra Analamanga de le olona ao Analamanga no mifidy zay tiany hitondra azy, hitondra ny etaetany, ary manana tamberina didy sandraikitra ny mpitondra ho an'le soa-iambonana. Afaka manapa-kevitra izy ny am'izay mety sy mahasoa. Tsy izay rehetra atao koa nefa ny mahasoa sy mety, fa tena mijery zay mahasoa. Fa lavitra be zany. Fa raha nanao ne zay rehetra nitondra teo tanatin'izay 20 taona zay, ny député rehetra ny maro anisy leo mipetraka ao Paraingo, fa tsy mbola very ny fanantenana, mbola azo atao tsara. Zany hoe rehefa tena haitsika tsara no mikolokolo ny faritra io de afaka manantena voka-tsoa isika. Aleo ngamba tonga de zay ny hevitro hoe manohana sy manaraka zay fanomezana vahana ny faritra tsirairay avy zay. Satria raha ohatra ka ho any amina fizarazarana tsika, ny vanille anie tsy afaka atao laoka, ny kafe tsy afaka atao saosy, cobalt tsy afaka atao kiraro, ny volamena solonify ihany mety aminy de kavina, ny vola tsy afaka atao rano mangotraka naovana dité, ny sakafo no mamelona. Karaza raina tsara, atao mamokatra tsara ny tany rehetra de tsy hanafatra vary intsony Madagasikara, fa ho voky ny olona, ary ny olona voky no salama, ny olona salama ny afaka miasa, ny olona miasa no andraindray ny firenena hitondra andraikitra sy anjara-biriky. Miazakazaka ny fotoanantsika amin'ny raha lama, maraparantsika ny fanontaniako farany hoe inona mba hafatra avy aminao ho an'ny tanora malagasy indrindra fa ao anatin'izay hoe tontolo politika ho any amin'ny fanavaozantsika, ho any amin'ny concertation nationale tsika. Ny hafatra ho an'ny tanora de ny hoe mila manoratra tantara izy. Raha manomboka 5 taona ny tanora anankiray manomboka misehatra amin'ny politika, de 4 taona ihany izy ny manana herijika hitondrana ny heritreriny sy ny finiavany ao anatin'le antoko politika. Zany hoe 5 taona ampina 4 taona, fotoana foana zany. Treo ihany zany 25 plus 14. 14 ans ihany ny afaka tena misehatra. Ankoatran'izay satria 14 ans zany raha manda 5 taona intelo zany. Aorianan'izay efa zavatra hafa indray ny eritreretana, efa manomana ny fiainana mandrakizay. Fa fotoana zany zao ho an'ny tanora manomana izy, manoratra. Zany hoe tsy ho isan'ireo mpitantara izy,
fa ho anisan'ireo tena manoratra tanteraka n'ilay tantara izy. Zany tiako lazaina dia ny hoe izy mihitsy zany no mila resy lahatra. Andray an-tanana no aviny. Eo an-tanana eo zany no aviny. Ka anjara no misafidy hoe ho any amin'ny tsara izy sa ho any amin'ny ratsy. Ho any amin'ny Madagasikara izay izy anisan'ny mitondra ny Madagasikara. Inona ny ataon'ny atleta rehefa amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena namana Germain? Inona ny tazominy? Ny fanilo Madagasikara, ny sainam-pirenena. Ka tsy mba rehefa andeha hanao fifaninanana iraisam-pirenena ihany vao hitondra avo ny voninahim-pirenena fa na eny amin'ny fiainana andavanandro aza dia tokony hoentina ny voninahim-pirenena. Ny olona efa intelligence artificielle ny hazakazahana namana Germain. Tetiny abakabaka manontolo, tsika mbola mifaninana manaro-po iaraky ny tatatra. Ny olona efa fiara elektrika, hybride, ranomasina ovaina rano ny tsika mbola hifanendaka, hifanolana, hifamona. Anjara andraikitra ny tanora manova an'ity tanàna ty. Satria maro anisa afaka 5 taona tsika sy rahalahy Germain hiverina eto tsika. Tanora maro anisa afaka 5 taona ireo tanora ireo anambady any aman-janaka. Misy ho lasa efa tsy ho tanora intsony. Fa afaka 5 taona dia hiverina mipetraka amin'ny fanontaniana. Ilay maro anisa fony isika ny resaka androany ve nitondra fampandrosoana ho an'i Madagasikara sa vao maina handetika misimisy kokoa any Madagasikara. Mety anontany teny Germain dia inona zany no ataon'ny tanora satria ny tanora tsy anasa. Azo ataon'ny fanjakana tsara, ny fitondrana tsara, ny mamerina ny service national. Ka rehefa mifarana ny taona, ny tanora rehetra feno 20 taona dia manadio ny birao-mpanjakana rehetra manerana Madagasikara. Mandamina ny dossier rehetra manerana ny birao-mpanjakana rehetra manerana Madagasikara. Klasy eny. Amin'ny ministèran'ny agriculture tsika androany. Tonga amin'ny direction régionale zany. Ny agriculture ny faritra misy dia mandamina dossier dia miklassifie azy. Izay ny service national. Betsaka ny zavatra azo atao fa tsy hoe azo namana Germain. Misy zavatra atao. Maninona moa tsy volena vary manerana Madagasikara? Japonais ny archipel tendrombohitra. Fa anisan'ny nikoizana amin'ny fambolem-bary manerana azo tontolo zao. Misy zany hoe Jika Group zany. Madagasikara na aloatra sy maro vai fotsiny arany mamokatra vary tsy lantsika. Fa tsy vitantsika mi-exploiter azy. Tsy hoe tsy vita fa andalantsika. Zany hoe aleo andeha tsikelikely. Ny hafatra dia hoe soratany tantara dia mila mianatra amin'ireo trakefan'ireo izay nahitana fahombiazana. Na iza na izy. Na vahiny satria tsika tsy afaka misaraka irery. Tsy afaka misaraka irery tsika na dia tena te hiteny ary tsika hoe aleo izay aleo tena. États-Unis ary mbola misy ny assemblage ny telefôny na Apple indraindray mbola misy any Chine. Tsy afaka misaraka irery zany. Satria izay koa ny narina an'izao tontolo izao ao anatin'ny fiombonany. Matoa-tsika ao anatin'ity globe planète Terre ity dia natao hiara-iaina azy zany tsika. Ao anatin'ny fahasamihafana. Ny fahasamihafana tokony ho any amin'ny fahalavorariana. Mitondra makany amin'ny fahasambarana sy ilay fampandrosoana fa tsy ampizarazara. Izay mahatonga hoe maninona tsy dia tian'ilay resaka ilay fédéralisme. Satria tsy fantatra inona ilay tena hevitra ao anatiny. Za koa lasa manao publicité an'ilay izy raha ho azavaiko eto. Aleo tsy azavaiko. Fa ny fahasamihafana tokony ho harena. Ka izany harena zany tsy ilay costard. Tsy ilay costard fa ilay harena tokony hoe hitondra avo ilay maha-izy. Ilay soatoavina ilay valeur. Mankasitraka anao monsieur Hay nanaiky ny fanasana tato anatin'ny fandarana tamin'ity androany ity mazava ho azy fa tapitra ny fandarantsika amin'ny rahalahy ny anjara-potoanantsika amin'ny rahalahy teto moa zany
isaorana ny mpanaraka ny fandaharana nanaraka ny resadresaka ny fanaovana ty toetrany farany. Ampatsahivina fa Andriamatoa Rakoto Arson Aina Nomenjanary no vahintsika androany tanora mpanaraka raharam-pirenena voataiza ao anatin'ny antoko politika tiky Madagasikara zao vao mamaky an'ilay izy no vahintsika teto androany mankasitraka be deabe satria inona fa tafampita amin'ny tanora namatsika izay afatra makasika ny hoe fiainam-pirenena sy ny tokony ho fandraisana andraikitra ataony tanora malagasy zay. Mankasitraka namana Germaire mametraka ny velomandram-peo ho antsika rehetra, mirahasoa antsika rehetra tompoko. Tapitra ny fandaharana mametraka ny soavatsara veloma tompoko.